Ho ampitomboina ho aminareo hatrany ny ry havako ny fahasoavan'ny Tompo. Amen. Andeha hiaraka hivavaka isika. Misaotra anao mandrakarivo izay Tompo amin'izao maraim-baovao menao anay izao. Mamindrafo aminay amin'izay nataonay ka tsy sitraka ao, ary mifanahinao masina ny ahana masina anay, an'olon-tsaina anay ary hampianatra anay Tompo ny sitraponao. Ho tanterahanay amin'ity anio ity. Amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Ry havana, amin'ity herinandro ity hoy izay omaly dia hijery an'ireo antony ilantsika ny fihavaozana isika, ary efa natomboka omaly izany. Ny antony manaraka mahazava-dehibe ny fihavaozana ny mpino ary dia ny zava-misy iainana manodidina antsika. Hoy Jaona Apôstôly ao amin'ny epistiliny, Jaona voalohany, toko 5:7-10, vakiana amin'ny anaran'i Jesoa. Fantatsika fa avy amin'Andriamanitra isika, ary izao tontolo izao dia mipetraka eo amin'ilay ratsy avokoa. Raha raisina ara-baky teny ny voasoratra dia izao no azo amakiana azy: ity izao tontolo izao ity dia matory mitsilany eo amin'ny fahefan'ilay ratsy. Jaona ihany no mbola mitanisa fa ireto ny zava-misy tena ratsy eto amin'ity izao tontolo izao misy antsika ity: filan'ny ratsy maha-olona mpanota sy ny fitsiritan-javatra hita amin'ny maso, ary ny rehaka momba izao fiainana izao. Jaona voalohany, toko 2:9-10, vakiana araka ny diemina. Matory eo ambonin'izao tontolo izao ary miaraka amin'ny fahefan'ilay ratsy, io no izao tontolo izao misy antsika. Ary dia tsy lavitra antsika tokoa anie izany, fa hita ao anaty telefaonina ohatra, hita amin'ireny fandaharana amin'ny tele ireny sy ny sisa. Tena misy amin'izy ireny no tsy ilain'ny mpino ary tena pozina ho an'ny fiainam-panahy, fa dia alefan'ireo mpitia sy mpanaraka azy fotsiny. Hitantsika ireny fanokafana ny lalao olimpika natao tany Frantsa tamin'ny volana aogositra lasa teo ireny, izay nibaribary ny faniratsirana ny fivavahana kristianina. Tsy nisy naniry ny ahita an'ireny isika, fa dia niterena fotsiny. Ary ny tena zava-doza amin'ny tahaka an'ireny izany, ao ohatra ireo karazana dihy mamoha fady sy ny sisa, dia izao mahita an'ireny ny taranaka dia mianatra na manaraka anjambany fotsiny. Tena manefy ny fo sy ny saina amam-panahy, manefy ny eritreritra sy ny foto-fisaina rehetra ireny zavatra terena ho hita na aseho hitantsika amin'ireny tambazotra samihafa ireny ry havana. Izany ilay izao tontolo izao misy antsika, matory na mipetraka eo ambonin'ny fahefan'ilay ratsy. Ahoana ary no ataontsika ry havana? Voalohany ihany dia tsy tian'ny Tompo ho lava amin'izany ny mpino, tsy tiany haloto saina sy fo amam-panahy amin'ireny ny zanany, ka dia tapa-kevitra izy ny hanao ny fanavaozana raha vonona ny hiavao isika. Ity izao tontolo izao ity dia hiaratsy ary hiaratsy hatrany, tsy hitsahatra ny amin'izany mandra-piavin'ny Tompo. Ary Jesoa ihany no mivavaka ao amin'ny Jaona 7:10, fa ny tsy hampiala antsika eto kory ny tanjona fa ny hiaro antsika amin'ny ratsy ry havana. Noho izany dia andeha samy vonona handray ny fanavaozana entin'ny Tompo ary vonona ny hiavao. Mahireza satria izao zava-dehibe ny fahavelomana, zava-dehibe izao tombon'andro omen'ny Tompo antsika izao. Mbola misy ry havana ny azo atao ka na manahoana fa raha tsy izao tontolo izao mihavao ny tanjontsika rehetra. Mahireza ao amin'ny Tompo sy amin'ny herin'ny fahirezany. Andeha hivavaka isika. Tompo, dia ianao no mahalala ny misy anay tsirairay avy. Misy tena hodidinin'ilay ratsy mihitsy, vonfo
mandrapikipy amin'ny alina. Misy de tena anjakan'le raha tsy fidiny mihitsy ny eo amin'ny manodidina azy tompo. Ampahirezo ireny, ampio ireny olona ireny mba hiavao, ary izay tsirairay avy dia ataovy manana fo mankahala ny ratsy tompo mba tsy hananan'ireny koa toerana eo amin'ny fiainanay. Petraka aminao manontolo ny atsipirim-piainanay amin'ity anio ity, amin'ny anaran'i Jesoa, amen. De ho aminareo hatrany anie ny fiadanan'ny tompo, amen.